fa ireo antoko mivondrona eo anivon'ny mpanohitra kosa indray dia namory mpanao gazety ihany koa izy ireo tamity androany ity nandritra izany nanaovan'ny fitakiana maro isan-karazany ka anisan'izany ny ilazan'izy ireo fa tokony hamohan'ny ministeran'ny atitany misy ireo antoko izay efa nilaza sy nitonona ho mpanohitra izany Marc Antoine sy Thierry Cotarson ihany ary no milaza ny andinindiny izay vaovao izay. Mitaky ny amoahana ny lisitry ny antoko politika mpanohitra ireo antoko izay mivondrona ao anatin'ny GPPO na mivondrona ny antoko mpanohitra eto Madagasikara. Nandritra ny famelabelarana ny gazety androany dia nanamafy ireo mpikambana fa ilaina ny fametrahana ny mpanohitra satria izay no ahafahana manoro hevitra sy mametraka arofanina ho an'ny mpitondra. Nasian'izy ireo resaka tamin'izany ireo hetsika maro samihafa izay nitranga tato ato izay naniliana ny mpanohitra araka ny filazan'izy ireo. Ary lalàna dia milaza fa manana zo zay iteny amin'ny RNM sy ny TVM ary tsy vita amin'ny teny fotsiny ary fa manao sensibilisation manazava hevitra sy ny sisa manao contre pouvoir. Lalàna dia milaza fa na ny filoham-pirenena na ny premier ministre amin'ny teny indray mandeha apabe maso dia manana zo zay droit iteny amin'ny manjerim-panjakana anazava publiquement koa ny hevitra mikasika an'izany ka fomba hoany ary mianazavana ian'izany nanao taratasy any amin'ny ministre ny communication zay io milaza aminy manao hoe satria zay mpanohitra ara-dalàna amy fandarana amin'ny RNM maro zay zay mifandeliliza ka anokafana fandarana mitondra ny anarana hoe feon'ny mpanohitra aza matahotra anao mpanao gazety sy nama fa zay tsy technicien am'izany fa hiantso anareo zay fanampy aminay am'izany famoronana zany fandarana zany dia manarakaraka an'izany dity mangataka feona ministre intérieur koa zay mahazonay mitondra an'izany hevitra sy nama rehetra manontolo zay verina tokony atao zany. Momba ny fametrahana ny satam-mpanohitra dia efa mipetraka izany ho an'ny vondrona GPPO ary miantso hatrany amin'ny fampivondronana izy ireo. Ny sarotany mpanohitra sy ny namany dia fa efa nandefy zahay mba azahoana mijorany amin'ny intérieur zany fa natao zany zany izy zany fa saingy izao io miovovy dans l'espace et dans le temps arakaraka ny vanim-potoana sy namatra manontolo. Ny fikambanan'ireo mpanohitra afre dia nanaty saty aminay daholo ny nanaovan'ny azy tsy maintsy dininy zany amboarina fa roa ny fanoerana tsy raha tsotsotrana olona hoe fikambanana tsotsotra zany izy zany fa raha-panjakana fitoram-panjakana ny resaka eto anova ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny namany aoriana kely eo dia anao atele goavana be zay atsonay ny fikambanana société civile sy fikambanana tsotsotsoka politika zay miresadresaka ny fanoerana zao raha sy namantsosy manana ny kritikany iary dinika ambony latabatra ka tsy zay ny ilazy sy namany zay reriany tompokevitra. Ao anatin'izay fomba fanoerana eto amin'ny firenena izay ihany dia ny antso ny fitondrana ankehitriny anana fomba fijery hafa amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana indrindra amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka izy ireo.